miarabanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a ny mpitoroteny toko fa 7:9 ny tapany voalohany dia zao lazain'ny ten'Andriamanitra fantatritsika loatra ny ten'Andriamanitra zany hoe tsara ny hafarany raharaha noho ny zay indrindra noho ny andohany, tsara ny hafarany raharaha noho ny andohany. Ry havana andro maromaro zay no efa lasa tamin'ity volana janoary ity. Ohatry ny ahoana ny fomba miainanao azy, ohatry ny ahoana ny nanombohanao an'ity volana janoary ity a, inona ny zavatra nitranga. Be dia be amintsika mety milaza hoe tena tsy nety mihitsy fa vao manomboka ny taona dia efa zao. Ao ihany koa nefa no milaza hoe tena vao nanomboka ny taona dia ohatran'ny mba nahomby zany tsika menakavy. Na ohatry ny ahoana ny andohan'ity volana ity na ohatry ny ahoana, ary na ohatry ny ahoana ny andohan'ity taonanao ity na ohatry ny ahoana. Androany manonona teny ary manonona tsodrano anao manokana. Ho tsara lavitra ny fiafaran'ny taonanao, mihoatra lavitra noho ny andohany. Ka raha sanatria ka ratsy ny fiandohany dia maminano anao zany faharatsiana ny fiandohany zany, fa ho tsara ny fiafaran'ny raharaha noho ny andohany. Ary raha efa tsara ny andohan'ity taon'ity ho anao dia tonononay fa miomany ianao ahita zavatra tsara lavitra amin'ny fiafaran'ny taona alohan'ny hafaran'ity taon'ity, mandritra ny taona manapoiza ahita zavatra tsara lavitra, satria Andriamanitra mihitsy no nanambara hoe tsara no ny hafaran'ny raharaha no ny andohany. Ho tsara fiafarana ane ianao, tsy amin'ity taon'ity ihany fa mitohy amin'ny fiainanao rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.